nahazo tiaka nahazo fankasitrahana tamin'ny mpikirakira tambazotra tserasera sy mpanaraka toedra ram-pirenena i Ramatoa Marie Michel Saondrarmalala ministry ny fanabeazam-pirenena no izy navita nan'olotra vahaolana vonjy maika ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra zay tena sahirana amin'izao fotoana fampidirana mpianatra amin'ny taom-pianarana 4 sy 5 tsy andoavam-bola ho ity ministry ny fanabeazam-pirenena ity ny fampidirana mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana amin'ity taona 4 sy 5 tena vaovao tsara ho an'ny ray aman-dreny zany amin'izao fahasahiranana vokatry ny fitotonganan'ny fiainam-pirenena izao zany fa na dia zany misy kosa ireo tsy nanome tehaka avy hatrany tsy nanome fankasitrahana avy hatrany no ny fampanantenana Poakaty izay efa nataon'ity ministry ny fampianarana ity dia tsy zany fa Ramatoa Marie Michel Saondrarmalala tamin'ny herintaona tsy izy rery ihany anefa efa nanao fampanantenana Poakaty ihany koa i Andriamatoa filoha mambahoaka Andriamatoa Rajoelina tamin'ny herintaona ihany koa Maimaim-Poana hono ny fampidirana mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana nefa tsy notanteran'izy ireo zany ary tsy nampiarin'izy ireo zany nefa teny nataon'izy ireo zany ankehitriny mbola naverin'izy ireo ihany zany lamina izany izay tsy misy maharatsy azy fa kosa ny olona efa manomboka tonga saina naneho ny heviny manokana i rarivoatra Claude mpitarika fikambanan'ny mpampianatra sy mpanabe diso fanantenana tanteraka izy raha ny andry vaovao sy fanambarana nataon'ny ministry ny fampianarana na ministry ny fanabeazam-pirenena omaly satria zao nanantena ho isy vaovao tsara ho an'ny mpianatra isy vaovao tsara ho an'ny mpampianatra mpanabe kinanjo nefa tsy nisy vaovao navoakany ministry ny fampianarana dia tsy zany fa Marie Michel Saondrarmalala mbola teo ihany no navadibadika mbola fampanantenana Poakaty ihany no naverina nakana fony vahoaka tamin'ity indray mitoraka ity sady raha teo efa niresaka n'ity fampidirana mpianatra Maimaim-Poana amin'ny sekolim-panjakana ity filoham-pirenena Rajoelina volana vitsivitsy lasa zay ary tsy notanteran'izy ireo nefa voasoratra tao amin'ny lalam-panorenana izay napetraky filohan Rajoelina fony izy nitantana ny teteza mita taorian'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 7 izany fampianarana Maimaim-Poana eny amin'ny sekoly ambaratonga fototra tsy filohan Rajoelina ihany efa nivoy an'ity fanambarana sy vahaolana ho an'ny ray aman-dreny sahirana ity ny ministry ny fampianarana ankehitriny fony izy mbola ministra mbola tsy nidémissionna tamin'izany fotoana izany fa tsy notanteran'izy ireo zany ary tsy natao ny fampiarana izany nanamarika ity mpitarika fikambanan'ny mpampianatra sy mpanabe ity fa lalam-panorenana tamin'ny repoblika fahaefatra ao amin'ny article 24 napetraky filohan Rajoelina fony izy mbola tamin'ny teteza mita ity fampianarana ho an'ny rehetra ity ny zava-misy nefa izy ireo ihany no manitsakitsaka izany ary ny firenena ankehitriny mandeha amin'izay tsy izy amin'ny manokana dia tsy taitrantsony amin'ny vahaolana natolotra ny ministry ny fanabeazam-pirenena omaly olana vitsivitsy lasa zay no nanamafy ny filohan'ny repoblika ankehitriny fa Maimaim-Poana ny fidirana amin'ny sekolim-panjakana ka raha miteny Ramatoa ministra ankeo iny hoe Maimaim-Poana ny fidirana amin'ny sekolim-panjakana dia gaga ihany hoe inona moa ny vaovao amin'izany zavatra nambarana zany dia aminay zany dia aloha tonga dia tsorony kopaka ambavy zany ny filohan'ny repoblika tsy niova ny ministra efa indroana metram-pialana tao anatin'ity fotoana foity tamin'ity faraparany teo iny io izy mbola miverina dia ny teo ihany ny nambarany ohatran'ny hoe fa inona moa zany fandrebirebena ny olona fotsiny fa hoe ay Maimaim-Poana satria tsy izy tsy mikaikaiky amin'izao fotoana izao raha manana vahaolana izy dia efa nampiariny zay ny hatramin'izay fa tsy ny teo ihany naverimberina saika mitovitovy amin'izay ihany koa ny fanehonkevitry Elia Rabevahiny filohan'ny antoko otrikafo niverina indray ho izy ny fampanantenana Poakaty ny hoe tsy andoavam-bola ny eny amin'ny sekolim-panjakana sy ny karazany tsara ihany manamarika ho izy ny sekolim-panjakana nge na eny amin'ny sekoly tsy miankina dia samby zanaka malagasy avokoa arak'izany raha mandray fanampan-kevitra ny ministera manolotra vahaolana ho an'ny zanaka malagasy dia tokony ho an'ny vahoaka malagasy rehetra
ho an'ny zanaka malagasy rehetra tsy ankanavaka na eny amin'ny sekolim-panjakana zany na eny amin'ny tsy miankina satria malagasy iray ihany. Fanampin'izay nanamarika izy fa rehefa miresaka mahakasika ny sekolim-panjakana dia tokony hoe andraikitry ny fotoanam-panjakana no mandony karamany mpampianatra rehetra eny amin'ny sekolim-panjakana. Tsy tokony ho hisy intsony ny ray aman-dren'ny mpianatra mandony karamany mpampianatra. Manao antsoava amin'ny fotoanam-panjakana ity Eliara Bevahiny ity filohanany toko otrikafo mba hijery ny fotoanam-panjakana ankaiky ny mahakasika izany rehetra izany. Ministeran'ny fampianarana satria miverina indray zany ny fampanantenana hoe tsy andoavam-bola ny eny amin'ny sekolim-panjakana sy ny karazany. Izy io aloha zay tsara ihany no manamarika hoe na any amin'ny sekolim-panjakana nge na eny amin'ny sekoly tsy miankina samy zanaka malagasy avokoa ireo ka iveriko hoe raha mandray an'izany mesure zany tsy tokony asiana fanavakavahana lay satria tsy misy miteny mihitsy eto hoe ny zanaky ny sahirana ihany eny amin'ny sekolim-panjakana fa ny akamaroany eny amin'ny sekoly tsy miankina ke ka ireo lay tsy tafiditra zany amin'ny sekolim-panjakana. Dika zay samy sahirana avokoa anatin'izay zany ka rehefa mandray fepetra ozy dia tokony fepetra mahakasika ny rehetrarehetra. Etsy ankilany koa moa zany le izy resahana le tsy fandoavam-bola nefa mbola mandoa vola ihany nge ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny alalan'ny droit sy isan-karazany ao anatin'ilay fampidirana ny mpianatra amin'izao fotoana izao zay tena hoe mampikaikaiky ny ray aman-dreny zay mampianatra zanaka amin'izao fotoana izao. Ka ozy hoe isika mieritreritra ny ampandroso firenena nefa ny fanabeazana ary izany no anaovana azy verina hoe tena antoko ny fampandrosoana ny firenena. Dia resahana indray le izy rehefa avy hoe tsy droit reny fa ilay ho an'ny ilay atao hoe mpampianatra fram zany dia mbola ozy ihany hoe na droit io na ho an'ny karaman'ny mpampianatra io vola miala aposy ny ray aman-dreny avokoa zany. Rehefa miresaka nefa sekolim-panjakana aloha dia tokony hoe andraikitra sy adidiny ny fanjakana aloha zany ka tsy tokony tena hoe ny ray aman-dreny indray no iantoka ny karaman'ny mpampianatra ka raha tsy manana le ray aman-dreny antohana n'ilay mpampianatra fram zay mbola adihevitra hafa mihitsy ny mahakasika an'ilay fram io zao hoe rehefa jerenao zany amin'ny akapobeany dia tsy misy ininina mihitsy antenainy amin'izao fitondram-panjakana zao fampandrosoana ny firenena. Tsy dia taitra ihany koa i Rakoto Arso Victoire James, secrétaire national ny SES national. Raha ny politika nge ho izy efa tany tamin'ny taonjato faharoapolo efa nirsoana ny politika hoe fampianarana ho an'ny rehetra. Dia raha miteny isika hoe ny tombony ponina ny lojika dia tokony mitombo ihany koa ny mpianatra miditra an-tsekoly fa tsy izay ny zava-misy ankehitriny. Raha ny zava-misy ankehitriny amin'izao fahasairana ny vahoaka, fijaliany vahoaka sy fahantrany vahoaka izao dia tokony hamafisy ny fitondram-panjakana ny fianarana Maimaim-Poana ho an'ny rehetra fa indrindra eny amin'ny ambaratonga fototra eny amin'ny EPP, CEG sy ny lycée. Satria mazava ho azy fa zo fototra ho an'ny ankizy rehetra na mantra na manan-karena ny mianatra mahazo fampianarana ara-dalàna, mahazo fanabeazana araka ny tokony ho izy. Mampalahelo ny toe-java-misy ankehitriny ho izy satria ataon'ny ministera ny fampianarana ho fitadiavam-bola ny ministera zay sahany. Ka eto dia amafisina fa tokony amafisiny fitondram-panjakana ny fampianarana ho an'ny rehetra, fanabeazana ho an'ny rehetra ary Maimaim-Poana. Raha ny politika ny tany amin'ny famaraparana ny taonjato faharoapolo ny efa nirosona ny atao hoe politika ny hoe fampianarana ho an'ny rehetra. Dia raha mitentsika hoe mitombo mimponina ny lojika indrindra dia tokony mitombo ihany koa ny mpianatra miditra any amin'ny sehatry ny fampianarana satria misy fepetrany io misy lalàna ihany ary satria raha miresaka fotsiny mifototra amin'ny atao hoe zon'ny ankizy ny zo fototra mahaolona dia zo fototry ny ankizy rehefa feon'ny taona izy ny misitraka fampianarana sy fanabeazana. Ary fampianarana sy fanabeazana tsara kalitao Maimaim-Poana. Raha mbola atao olona mpitady vola ny atao tompona andraikitra le fanabeazana dia lasa fitaovana fitadiavam-bola ny fanabeazana eto amintsika. Zay mahatonga an'izy hoe mifototra amina tetikasa na projet dia izay misy ny vola ihany no azakazahana na mety na tsy mety amin'ilay zanaka malagasy na mety na tsy mety amin'ilay fiarahamonina malagasy any misy ny vola aloha dia aleo alefa makan'ilay rafim-pampianarana. Ndao jeritsika ankaiky ahoana marina ny fanambalana izay nataon'ny ministry ny fanabeazam-pirenena Marie Michel Saondrar Malala tamin'iny omaly iny.
raha araka ny fanambarana izay nataony dia tsy andoavam-bola ny fampidirana ny mpianatra eny anivon'ny sekolim-panjakana amin'ny ity taom-pianarana 2024 ka hatramin'ny 2023. Ho an'ireo fianakaviana marefo sy tena sahirana dia azo atao tsara ny misoratra anarana eny amin'ny fokontany izay misy ny tsirairay mba ahafahana manome fanampiana amin'ireo olona izay tena mila azy, amin'ireo olona izay tena marefo sy sahirana. Ankoatr'izay, tsy tokony mandoa fandraisana anjara ireo ray aman-dreny izay tafiditra ao anatin'ny lisitra izay tena marefo sy sahirana. Fanapa-kevitry ny ray aman-dreny eny anivon'ny sekoly zany araka ny lamina misy ao ny mampandoa na tsy mampandoa ny an'ireo zaza ireo. Zay ny atao hoe contribution parentale. Io contribution parentale io anefany dia tsy hoe tsy maintsy atao foana fa miankina amin'ny hoe inona marina no ilainy ireo ray aman-dreny ampandoavana an'io vola io amin'ireo ray aman-dreny amin'ireo zanaka malagasy. Ny dikan'izay raha ohatra ka tsy tapaka eo anivony fiaonam-be zany hoe tsy misy antony tokony andaniana vola atao anivon'ny sekoly fa tsy misy tetikasa ho ataon'ny sekoly ka angalana vola any amin'ny ray aman-dreny, tsy misy contribution parentale zany tokony ho alohan'ny ray aman-dreny. Manay mafy ny mpitarika fikambanan'ny mpampianatra sy mpanabe raha rivoatra Claude sao dia hiteraka disadisa amin'ny talen'ny-tsekoly sy ny ray aman-dreny mpianatra ity fanambarana ataon'ny ministera ity, satria mantsy efa nanao fanambarana toy izao ihany koa ny ministera tamin'ny herintaona fa kosa tsy narahana lamina, tsy narahana budget na vola fanampiana izany rehetra izany. Hany ka lasa ny talen'ny-tsekoly no sahirana mianto tena mampiasa vola avy am-paosy sy avy amin'ny ray aman-dreny mpianatra tsara sitrapo. Araka izany, ahina ny mbola amerina ny fahadisoana izay nataony ny ministry ny fanabeazam-pirenena ankehitriny hoe manao fanambarana tsotra izao Maimaim-Poana ny fampianarana fa tsy misy teti-bola anatanterana izany. Mampalahelo ho ity mpitarika fikambanan'ny mpampianatra sy mpanabe ity ny manjoa ny talen'ny-tsekoly amin'izao. Miezaka amin'ny fampandehanan-drara ny sekoly, mampiasa vola am-paosy, mampiasa vola avy amin'ny ray aman-dreny mpianatra izay efa sahirana no sady mijaly no mahantra. Raha lazaina fomba hafa dia izao, manome baiko avy any ambony fotsiny ny ministry ny fanabeazam-pirenena fa tsy manome budget na teti-bola anatanterana izany na teti-bola entina ampandeha ny raharaha ao anatin'ny sekoly. Vokatr'izay, betsaka ny sekolim-panjakana no mianto tena amin'ny fampandehanan-draharaha ao anatiny. Araka izany, mety hiteraka disadisa eo amin'ny ray aman-dreny sy talen'ny-tsekoly ity fanambarana nataon'ny ministry ny fanabeazam-pirenena ity raha tsy mametraka tsara ny lamina sy teti-bola ho amin'izany. Mampalahelo mihitsy zay talen'ny-tsekoly amin'izao fotoana izao satria tsy maintsy mandray ny andraikitra ampandehanana an'le sekoly. Ary efa nyteny io raha mato ministra ihany hoe Maimaim-Poana izy afa-tsy any amin'ny toerana zay misy framma ihany ka framma tsy mahazo fanampiana non subventionné moa fetsona azy zany. Dia ireny zany aloha dia efa miantoka mihitsy amin'izay fotoana izay fa na any amin'ny sekoly tsy mandoa framma ary dia tsy hisy ninona mandeha ny caisse école makaiza. Eo le hoe fefi ndraindray le vola tonga ndraindray tsy tonga mihitsy natara. Ny fidirana nefa fa manakaiky dia tsy maintsy manao zay ampandehanana ny sekoly ny tompon'andraikitra. Ndraindray ny ray aman-dreny mieritreritra hoe tia talen'ny-tsekoly ity na reto mpikarakara ampianarany reto no efa malaza eto amintsika moa ny risoriso sy mikolikoly dia mieritreritra ny ray aman-dreny hoe sao dia ny talen'ny-tsekoly ity ara na sahala amin'izao manao risoriso fa tsy manao risoriso satria manao zay ampandehanana an'le sekoly no ety manana an'izany ampandehanana ny sekoly zany misy ny tsy misy satria raha olona bato tsisy firenena androso noviana Madagasikara tsy maintsy mandroso ka iny ny androso. Na dia ho aza zany rehetra zany, misy kosa toy ny solombavambahoaka Gasy Film izay nanome tehaka ny ministry ny fampianarana, ny haino ny feon'ny vahoaka, ny haino ny feon'ny solombavambahoaka. Nanamafy Gasy Film tao amin'ny page Facebook iny fa
Anisan'ny nangatahiny tao amin'ny lampanantenimieram-pirenena ny amerenana ny fampianarana Maimaim-Poana na hoe gratuit eny ambaratonga fototra na eny amin'ny PP zany na eny amin'ny CEG sy lycée satria mijaly ny vahoaka sahirana ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana mpianatra ka tokony jerena ankaiky zany. Ankehitriny tena novalian'ny ministry ny fanabeazam-pirenena zany ankehitriny araka ny hitantsika tamin'ny fanambarana izay narahantsika teo. Ndao aratsika kely ny fandraisam-pitenena ny Gasy Fanirisoa tao amin'ny lampanantenimieram-pirenena. Mamangataka izahay ny ampidirana atao anatin'ity ny vojo maika momba ny délestage sy ny rano fanjary vahoaka eto Tanariso amin'ny voam-pahitana dia Prime Ministre ary miangavy izahay raha ohatra ka tsy mahavaolana ilay tany général vahiny izay mandany ny volantsika dia ajanona izy fampijanona ny vahoaka malagasy. Eo amin'ny lafiny fampianarana dia ararotina kely fasahirana ny vahoaka malagasy dia maniry izahay ampidirina ao anatin'ny PMO ny fisin'ny antsoina hoe fampianarana Maimaim-Poana ho any ambaratonga fototra rehetra manerana ny Madagascar. Eto am-pamarana dia zao araka ny fanehoan-kevitra maro samihafa izay narahantsika teo dia hita taratra fa tsy ministra voaisahana ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ity ministra Saondra Malala Marie Michel ity fa efa ministra efa teo no nametra-pialana dia naverina indray dia nametra-pialana indray dia zao tafaverina indray ho ministry ny fanabeazam-pirenena indray. Tsy magaga raha betsaka no tsy taitra amin'ny fanampan-kevitra na vahaolana izay narosina amin'izao fahasahiranany ray aman-dreny izao satria efa nanome fampanantenana Poakaty ohatr'izay izy tamin'ny fitantanan'ny ministera tamin'ny herintaona fa tsy nahitam-bokany izany vokatry ny tsy fahaiza mitantana ny ministera izay sahany. Tsy izy rery ihany fa efa niresaka n'ity fampianarana Maimaim-Poana ity ihany koa ny filoham-pirenentsika dia tsy izany fa Andry Rajoelina tamin'ny herintaona fa tsy nahitam-bokany izany. Azo antenena amin'ity indray mitoraka ity fa efa nandray lesona izy ireo ao amin'ny fitondrana ka mety andrasana ny mety ho toy nyity toedra raha ity. Ary izay ihany koa mamarina ny vidéo antsika androany aza adino misabone sy manisy izay man'ny vidéo antsika amanaraka indray.